Nandatanteraka fiainana tamin'ny mpanao gazety ny ministra Benjamina Ramanatsoa ny maraina teo. Tao anatin'izany nilazany heviny manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Antananarivo. Nambarany fa yakinina ny fiainam-pirenena ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho totosaina ny 1 Jolay ho avy izao. Iankina tanteraka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Antananarivo no avy ny firenena malagasy, hoy ny ministra Benjamina Ramanatsoa. Ny fandatsaham-bato tanterahan'ny vahoaka Antananarivo amin'ny fifidianana izay ho totosaina ndraiky amin'ny 3 Jolay 2024 io ny hitondra famarina toerana ny fitondram-panjakana araka ny fanazavana mety nitipikambana ao amin'ny antoko MTS ity. Mila famarina toerana maharitra ny fitondram-panjakana eto Madagasikara mba hampody ventiny ireo tetim-pampandrosoana izay apetraka amin'izao fotoana izao. Stabilité politique zany mba ahafahana manao an'ireo tetim-pampandrosoana ireo. Izany nefa dia miankina be dia be amin'Antananarivo izay renivohitry ny firenena malagasy. Fantatritsika tsara ny fizotron'ny tantara hatramin'ny nampaleotena n'ity firenentsika ity. Mihevitra ny tena fa tsy mendrika an'Antananarivo intsony ary tsy nahasoa ny mponina tato aminy ny nanaovana an'Antananarivo ho ivotoerany fanonganam-panjakana. Nanaovana an'Antananarivo ho fandrombahana eny an-dalambe ny fahefan'ny filohan'ny repoblika lanim-bahoaka nanomboka tamin'ny 2/7/2009 izany. Nanaovana an'Antananarivo ho tanàna ny fanakorontanana politika. Nanaovana an'Antananarivo ho tohatra fiakarana ara-politika eo amin'ny sehatra nasionaly. Izany rehetra izany ny valona dia mila mifidy be ny tanàna isika, mahazo ny fanohanana ny antoko politika maro lafy sy ny olom-pirenena sakanavaka, ka isan'izany ny antoko politika manohana ny fitondrana. Manarak'izay, ny fifidianana kominaly toy dia fifidianana fototra akaiky ny vahoaka. Ny komina no misahana avy hatrany ny fiainan'ny mponina ao aminy. Ny mpilatsaka fidina ho ben'ny tanàna eto Antananarivo dia mila mampiseho sy mampiavaka tsara ny fahavonona ny katsaka dia tena mahazo ny mpiarabelona aminy sy hametraka ny firindrana ara-tsosialy ka anasina sy anandratra izany hiaferany kely tsy levona amin'ny tena fihavanana maha-malagasy. Ben'ny tanàna mampiaina manetsika ny tanàna sy ny mponina ao aminy tsy misy fanavahana lafa nilikiliana ao amin'ny fampandrosoana ny tanàna hiadanany mpiarabelona no ilaina Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha izany ary ity fifidianana kominaly ndray mitoravy ity dia ao anaty tambazotra marina irosona amin'ny fampihavanam-pirenena tokoa. Koa aoka ny lasa omba ny lasa sy avalin'ny tantara ny fomba fifidianana mpanjakain'ireo 70 tafo teto arivo ampolo taona maro zay. Ny ben'ny tanàna Ery Rafalimanana sy ny lisitra iarivo mitambatra no mendrika ny fitantanana an'Antananarivo renivohitra moderna takian'ny fanamby sy ny faninanana ny taona 2023. Koa miantso ny mpifidy eto Antananarivo renivohitra ny tenao aneo tsy ampihambana izany safidy izany amin'ny 1 Jolay 2024 ho avy izao. Ny antoko MTS izay nanamafy androany fa mila olona afaka miara-miasa ny fitondrana amin'ny tanàna Antananarivo. Nambaran'Andriamatoa Benjamina Ramanatsoa fa miara-dia amin'ny arivo mitambatra ny antoko MTS ary manohana ny lisitra tarihan'Andriamatoa Ery Rafalimanana.